Fifaliana ho ahy ny mpitandrina Pasitera Ramboarison no miarahaba anareo rehetra na aiza misy anareo manaraka araka mienzo fandarana azo antoka fanavotana amin'ny Kristy izay enonareo ahitana ny fanazavana ny amin'ny sotra masina ampiorana ny finoana ary mba tonga antsika tsy voafitaka amin'izao fiainan'izao satria moa ny tenin'Andriamanitra no ambara azavaina dia ivavakitsika mba atonga an'Andriamanitra tompon'ny teny amisaina, fahendrena, fahalalana, atonga matsilosaina ary azony koa mametraka ny teny eo amin'ny vavako ka dia ivavaka itsika. Saotranao zahay Andriamanitra fa noho ny fahasoavanao dia tanteraka izao fotoana izao koa dia misaotranao zahay amin'ny saina, fahendrena, fahalalana ary nametranao ny teny eo amin'ny vavako mba hitondra famonjena amin'ny olona izay mienso manaraka izany satria enao no mampafantatra anay ny sisaponao koa dia ho anao ny dera, ho anao ny saotra, anao ny voninahitra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesôsy Kristy tompony saotra Andriamanitra amen, alleluia. Efa nodinitsika teto ny amin'le hoe tsy nino Maria Magdalena. Efa hitantsika tany amin'ny Lioka 7:20 fa ireo vehivavy izay nomban'i Jesôsy dia nisehon'ny anjely rehefa tonga teo amin'ny fasany reo ka niditra tsy nahita amin'ny fasan'i Jesôsy dia sehony anjely nahoana no atao maty ny tadiavanareo amin'ny velona dia tsarovo sy ny teny izay nazainy taminareo fa hitsangana maty izy amin'ny andro fahatelo dia lazao amin'ny mpianany fa any a Galilea no ahitanareo azy dia lasy reo nilaza tamin'ireo mpianatra nefa reo tsy nitinino ary Maria Magdalena koa raha teo fa tsy nilazalaza hoe zay koa efa tany amin'ny fasana dia fa zao ny zavatra niseho ary rehefa namakitsika tao amin'ny Jaona 20 tamin'io koa dia rehefa nandreny fanambaran'ireo vehivavy i Petera dia niazakazaka irerina kany amin'ny fasana ary tonga teo amin'ny fasana izy tsy niditra fa nitsirika fotsiny dia nahita ny lambapaty teo dia vao lasa miverina nody gaga fotsy hoe nakaiza mifaty tsy nino mihitsy izy hoe nitsanga tamin'ny maty Jesôsy ary raha verina antsika ny amin'ny Jaona 20 dia hitantsika fa niverina irery tany amin'ny fasiny indray Maria Magdalena vakitsika indray mandeha zany eo amin'ny verenina ny Jaona 20:1 sy ny faharoa misy teny toy izao amin'ny anaran'i Jesôsy. Jaona 20:1 sy ny faharoa. Tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nandeha maraina koa mbola maizina nakany amin'ny fasana Maria Magdalena ka mahita ny vato voaisa tamin'ny fasana dia niazakazaka nakany amin'ny Simona Petera sy ilay mpianatra tian'i Jesôsy izy ka nanao taminy hoe nalain'ny olona tao amin'ny fasana ny tompo fa tsy fantatray izay nametrahany azy. Itsika dia mahita fa nambaran'ny Maria Magdalena tamin'ny reo mpianatra reo lahy Petera sy Jaona zany fa tsy hitanay izay nametrahany azy fa nisy nakatao ny tao-pasana ny tompo. Maria Magdalena zany miverina reto tany amin'ny pasana raha vao natazana le vato voaisitra izy dia miverina tsy nakeo amin'ny fasana akory izy hoe hitsirika mbaravarana fa vao natazana le vato be tsy teo intsony dia miverina dia lasa nandeha tany amin'ny Petera sy Jaona ka nilaza tamin'izay hoe nisy nakatao tao-pasana ny tompo tsy hitanay zay mihitsy hoe tsy fantatray izay nametrahany azy. Manambara fa efa tany amin'ny fasana izy niaraka tamin'ny Maria ren'i Josesy ary Salome hitantsika tany amin'ny Marka 4:20 zay fanambarany zay. Ary rehefa nandreany fanambarany Maria Magdalena, Petera sy Jaona dia zao ny voalaza Jaona 20:3 ka hatramin'ny 10. Vakitsika aloha ny 3 ka hatramin'ny 15 amin'ny anaran'i Jesôsy manao hoe dia nandeha Petera sy ilay mpianatra anankiray ka nakany amin'ny fasana ary niara niazakazaka izy roa lahy
ary ilay mpianatra anankiray miazakazaka mihoatra any Petera ka tonga taloha teo amin'ny fasana, ary no niondrika nitsirika izy de nakita ny lambapaty mipetraka teo nefa tsy niditra tao izy. Eto zany raha vao nandre ny fanambaran'ny Maria Magdalena izy roalahy Petera sy Jaona de samy niazakazaka miainga ho any amin'ny fasana. Raha namdinitsika tao amin'ny lioka de Petera rery nandeha tany amin'ny fasana, fetondray izy roalahy no niaraka nakany amin'ny fasana, dia nery niazakazaka Jaona de tonga teo amin'ny fasana dia nitsirika fa tsy niditra tao amin'ny fasana de nahita ny lambapaty teo. Vakitsika ny andininy enina ka hatramin'ny fahafolo. Zao voalaza amin'ny anaran'i Jesôsy. Ary avy koa Simona Petera nanaraka azy dia niditra tao am-pasana ka nijery ny lambapaty nipetraka teo, ary ny motsara zay nafieny lohany tsy mba nipetraka teo amin'ny lambapaty fa voavalona itokana. Ary tamin'izay de niditra koa ilay mpianatra anankiray zay tonga taloha teo amin'ny fasana, ary nahita kanino fa tsy mbola fantany ny soritra masina fa tsy maintsy hitsangana amin'ny maty Jesôsy, de lasa indray ny mpianatra nody tany aminy. Etsika dia mahita fo zao niditra tonga Petera de niditra tao amin'ny fasana, ary voalaza fa nahita ny lambapaty tamin'ny lambapaty nivalona, ary ny mosara zay nafeny lohan'i Jesôsy nivalona nitokana fa tsy niaraka reo. De niditra koa zany le mpianatra anankiray Jaona, de misy ty voalaza ny andininy valo sy ny sivy, ary tam'izay dia niditra koa le mpianatra anankiray sy tonga taloha teo amin'ny fasana, ary nahita kanino fa tsy mbola fantany ny soritra masina fa tsy maintsy hitsangana amin'ny maty Jesôsy. Nizatra voalaza eto tsy hoe nino hoe nitsangana tamaty Jesôsy, fa nino ny fanambaran'ny Maria Magdalena zareo fa hoe nisy naka tao amin'ny tao am-pasana ny tompo. Izay ny ninony, satria nahoana tsy mbola fantany soratra masina fa tsy maintsy hitsangana amin'ny maty Jesôsy, tsy mbola fantany zany. Eo zany ny fantson'olona hoe nino nitsangana Jesôsy tamin'ny maty mpianatra, tsy nino, reo mpianatra koa tsy nino, ary Maria Magdalena koa tsy nino. Ary dia inona no nataony? Lasa nandeha nody reo, tsy nilazalaza tamin'ny olona. Ho toizatsika ny tantara manomboka ny 19 ka hatramin'ny 4 misy teny toy zao. Jaona 19 ka hatramin'ny 4 amin'ny anaran'i Jesôsy manao hoe: fa mariny janona nitomany teo ivelan'ny fasana, ary raha nitomany izy de niondrika nitsidika ny tao am-pasana, ka nahita anjely roa nitafy lamba fotsy nipetraka teo, ny anankiray teo an-doha tamin'ny nandrian'ny fatin'i Jesôsy, anankiray teo an-tongotra. Ary hoy ireo taminy: raha vehivavy, nahoany ianao no mitomany? De hoy izy taminy: satria nalain'ny olona ny tompoko ka tsy fantatro izay nametrahany azy. Rehefa nilaza zany izy de nitodika ka nahita an Jesôsy nitsangana teo nefa tsy fantany ho Jesôsy. Maria Magdalena nitomany teo fasana de nitsika tao am-pasana de nahita anjely anankiroa teo zay nanontany azy hoe: nahoana no tomany ianao? Raha vehivavy, nahoana no tomany ianao? De reo niteny hoe: nalain'ny tompo tato amin'ny fasana ny tompoko izy izy. Ary ny anankiray zany teo amin'ny tongotra, ny anankiray tery an-doha. Ary hoy ireo taminy hoe: raha vehivavy, nahoana mitomany ianao? De hoy izy hoe: satria nalain'olona ny tompoko ka tsy fantatro zay nametrahany azy. Ary rehefa niteny zany izy de nierika, dia nahita an Jesôsy saingy tsy fantany hoe Jesôsy. De vakitsika ny 15 ka hatramin'ny 20. Jaona 20 ka hatramin'ny 20 amin'ny anaran'i Jesôsy Kristy tompo manao hoe: hoy Jesôsy taminy: raha vehivavy, nahoany ianao no mitomany? Iza no tadiavinao? Nataony fampiantra izy
ka hoy izy taminy: tompoko, raha tianao no naka azy teto lazao amiko zay nametsahanao azy ary zaho de haka azy. Hoy Jesosy taminy: ry Maria. Dia nitodika izy ka niteny taminy nanao teny hebreo hoe rabony, zany hoe mpampianatra ô. Etsika de nahita fa Jesosy niteny tamy Maria hoe raha vehivavy anao nitomany ao, de niondrika nitodika izy de nivery fampianatra sa, de lazay mihitsy hoe raha ianao naka azy teto de ambarao amiko fa haka azy a. De Jesosy taminy hoe ry Maria. Fantatry Maria tapoko am'izay Jesosy, nihiratra masony, de niteny izy hoe rabony, zany hoe mpampianatra io. Ary hoy Jesosy taminy amin'ny andininy 17 ka sy 18. Hoy Jesosy taminy: aza manendria fa tsy mbola niakatra tany amin'ny ray aho, fa mandehana mankany amin'ny rahalagio, ka lazao aminy hoe miakatra ho any amin'ny raiky sy ndrainareo ary ho any Andriamanitra sy Andriamanitrareo. Dia tonga Maria Magdalena ka nilaza tamin'ny mpianatra hoe efa nahita ny tompo aho, sady zany teny zany no nilazainy taminy. Jesosy satria Maria Magdalena saika elitsapo teny am' Jesosy, de hoy Jesosy hoe aza manendry aho fa mbola tsy niakatra tany amin'ny ray aho, ka mandehana lazao amin'ny mpianatra sy Petera hoe miakatra ho any amin'ny raiko sy ndrainareo aho ary ho any amin'ny Andriamanitra sy Andriamanitrareo. Rehefa nahita an'izay Maria de lasa niazakazaka nakany amin'ny mpianatra, nilaza ny zavatra hitany. Fantanina mila vazina, nino any Maria Magdalena ave mpianatra sa tsy nino? Satria Maria zany nisehony voalohany. Jerentsika eo Marka 9:20, manamarina an'izany. Marka 9:20. De zao mivoalaza am'izany. De manomboka eo ny 17 ka hatraminy Marka 9:7 ka hatramy fa 13. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary rehefa nitsangana tamin'ny maraina ny andro voalohany amin'ny herinandro Jesosy, de niseho voalohany tamin'ny Maria Magdalena lay namoahany demony afito. Ary Maria nandeha ka nilaza tamin'ireo efa nomba any Jesosy zay mbola nisaona sy nitomany. Ary izy ireo na dia nandre azy fa velona izy sady efa hitan-draha vehivavy dia mbola tsy nety nino ihany. Zereo tsara fa lasy Maria nilaza tandro ampianatra nefa eo mpianatra koa tsy nino. Ary avakitsika eny 9:13 de misy teny toy zao koa hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary taoriny zany Jesosy de niseho tamin'ny endrika hafa tamin'ny roa lahy aminy izay nankany antsaha. Ary izy ireo nandeha ka nilaza tamin'ny namany fa na de ireo aza tsy ninoany koa. Nitsireo lahy zay nisehony Jesosy ndresahany tiany andalany nanazavainy teny'Andriamanitra. Reo tsy nalalany Jesosy sa tsy efa isaraky izy araka voalaza any amin'ny sosotra masina raha teo. Saingy zao tsy ninony mpianatra koa reo lahy reo. Zany manampofo zao maro ny olona ankehitriny tsy mihinana zany hoe fitsanganan'ny maty zany. Tena misy io. Ary efa lazaiko teto nanambarako hoe tamin'ny taona 700 de nisy na hoe dadatsimba natsanga Jesosy tamy maty, fa maty vela tokoa satria narary izy dia niteny hoe niala tany an-tranony indeha hiangona satria sabata ny andro, raha mijana atao trano izy de maty. Fa raha ohatra ka tonga amin'ny trano fivavahana de ametrahan'ny pasitera tany mba ho sitrana, tonga tao trano fivavahana nefa izy de maty. Kanefa rehefa navoaka ny trano izy amin'ny 7 latsaka fefany, amin'ny 10 latsaka fefany maraina izy no maty. Amin'ny 12 mahery vao vita fotoavavahana, zay vao nametraha tanany sy ndroana tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompony fanahy amin'ny fahafatesana velona izy. Tamin'ny taona 420 tany amin'ny toerana anankiray atao hoe Sahamamy,
isy vehivavy maty andrano mijery batisy satria nanao batisy tam'izay de nazerany devoly tao anaty rano izy de tsy tafavoaka tao anaty rano sy nagaga fo zao rano tetry amy tratra ety ka nazeran'le devoly tao anaty rano izy ola efa dany namoaka azy tao tsy natafavoaka azy manomboka amin'ny folo latsaka fefa paratonga ny amin'ny 12 mahery vita mibatisa moa mindrola mahery kely eo a de zay avoavoaka ny soloakanjo de satria tsy velona mihitsy izy raha mivelomin'ny olona de rehefa velomina tamin'ny anaran'i Jesôsy Kristy avy a Nazareta rehefa nroana ny fanamfahafatesana velona io olona io tamin'ny taona 4 zay ny taona 5 koa taona 67 hektara ty zany a de zao teo Antananarivo zany Antananarivo de nisy raha matomatika io sabotsy alina ny andro ny zanany zany niantso ato tamin'ny telefona hoe marary mafy ny reninay ay ty olona marary mafy ty olo efa maty fa izy zany nino rehefa nitorino hoe misy pasitera ny atsio mba ameratana sao de mba velona ihany fa tonga tao moa de niditra de fa miandry faty ny olona de nivadiny zany a mipetraka miankindrindrina de mifaty nataony eo anoloana de vao niditra de nitomany ranga hoe nilozany a pasitera nilozany a hoe doy taminy hoe aza nitomany ianao fa tsy fantatra ao zay ataon'i Jesôsy fa ny ten'Andriamanitra de milaza amin'ny Jaona 5 Jaona 5 de ny 9 misy teny toy zao Jaona 5 9 aminaran'i Jesôsy fa toy ny ray manangana sy mamelona ny maty de tahaka zany koa no ameloman'ny zanaka izay tiany Jesôsy ihany ary ny ray no manafahefana nangana ny maty satria Jesôsy no tompon'ny aina manamarana zany koa amin'ny Jaona 5 Jaona 5 andininy 8 sy 7 aza gaga am'izany fa avo ny andro zay andrenesan'ny olona rehetra any ampasany keony de ivoaka izy zay nanao ny tsara de ho any amin'ny fitsanganana ho fiainana fa zay nanao ratsy kosa de ho amin'ny fitsanganana ho fanamelohana zay zany hitatsika eto hoe itsanga mihitsy ny fitsanganana maty maro ny olona tsy mino an'izany satria tena azo antoka io ten'Andriamanitra nahita tamin'ny famakina ataotsika fa Maria Magdalena no nisehon'i Jesôsy voalohany indrindra de nilaza tamin'ny mpianatra koa tsy nino mihitsy tsy nino mihitsy ny mpianatra raha tsy efa nisehon'i Jesôsy ny mpianatra voanino hitatsika nge zany eo amin'izany fa mbola toizatsika le hoe Maria Magdalena maty aloha satria Maria Magdalena de mbola lasa nandeha tany amin'ny fasana indray hitady an'i Jesôsy ary raha tsy mantarehany fanamasiny tsika de tsy mazava misy ny amin'ny fa afangarony olona hoe tantara ray ihany reo tsy tantara ray ihany fa fampitohy ka ny fanamasina manazava Matio 20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny faefatra aloha mivakitsika Matio 20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny faefatra amin'ny anaran'i Jesôsy manao hoe tamin'ny alin'ny sabata raha vao maraina ratsy ny andro voalohany amin'ny herinandro de avy higisahany fasana Maria Magdalena sy lay Maria anankiray eo tsika miteny hoe higizaka ny fasana Maria fasina efa hita fa ny tena marina hijery an'i Jesôsy hitady an'i Jesôsy satria efa nahita an'i Jesôsy Maria Magdalena sy le Maria anankiray ny andininy 2 ny anaran'i Jesôsy ary indro nisy orony tany mafy fa nisy anjelin'ny tompo nidina avy hoe tany an-danitra de nakao ka nanakodiany vato dia nipetraka teo amboniny ary ny fijery azy de tahaky ny kelatra ary ny fitafiny fotsy tahaky ny oram-panala ary ny mpiambona ny vadi-po noho ny fahatahorana azy ka tonga tahaka ny maty hoy tsika raha nandeha any amin'ny fasana reo de nanambara indray matitry ny zavatra niseho
talohany natongavany Maria Magdalena, Salomé ary le Maria reny Jesosy tao mifasana. Zany hoe tamin'ny nitsangana Jesosy tamaty zany no seho satria voalaza voalohany de hoe niverina ny afasana ray Maria Magdalena sy le Maria anankiray. De nitantaraina ary ny zavatra talohany sehony zavatra niseho talohan'izay. De zao nisy anjelin'Andriamanitra nidina avy any an-danitra nanakidimy vato mamirapiditra tsy zakan'ireo mpiambona de tahaka ny karapoka tahaka maty mihitsy reo mpiambona. Toizy atsika ny fanambarana eo amin'ny 15 ka hatramin'ny 17 amin'ny anaran'i Jesosy. Mateo 7:15 ka hatramin'ny 17. Ary ny anjely namaly ka nilaza tamin'ny vehivavy hoe aza matahotra ianareo, fantatro fa Jesosy zay efa nokombona tamin'ny aso ijaliana no tadiavinareo. Tsy ato izy fa efa nitsangana araka izay nolazainy. Avy ka jereo fa tao no nandrian'ny tompo ary mandehana faingana ka lazao ho amin'ny mpianany fa efa nitsangana tamin'ny maty izy ary indro mialohanareo ho any Galilea izy any no ahitanareo azy, indro efa laza taminareo aho. Etsika dia ny anjely izay tonga teo amin'ny fasana io niverina teo amin'ny fasana ray izy rehefa niverina teo Maria Magdalena sy le Maria anankiray. Le anjely anakodimy vato io tamin'ny voalohany zany Maria Magdalena sy le Maria anankiray ary Salomé tany amin'ny fasana araka varazo marika. De nisehon'le anjely de hoe tsy ato izy de natahotra izy de tsy nazaza tamin'olona. Tany amin'io koa reo momba an Jesosy vehivavy reo nisehon'ny anjely anankiroa laza fa efa nitsangana tamaty izy lazao fa nomerona any Galilea. Nefa Maria Petera niazakazaka nikany amin'ny fasana tsy nitra fa nitsirika dia noty fa tsy nino. Teo amin'ny jaune de niverina tany amin'ny fasana indray Maria de vao natazana fany vatony kodi de niazakazaka nikany amin'ny Petera sy jaune de nilaza fa hoe nisy nangatao nifatiny tompo. Izy roa lahy niazakazaka nikany amin'ny fasana de le mpianatra anankiray tonga taloha nitsirika fotsiny fa tsy niditra de nahita lambapaty. Tonga tay Petera de niditra de nahita lambapaty petra mivalina teo ary ny mosara nivalina Antokana fa tsy nialaka. Zay vao niditra le mpianatra anankiray de nino ny fanambarany Maria zareo fa nisy nakatao tokoa fatin'i Jesosy. Nalasa nody reo. Maria Magdalena zay efa nisehon'i Jesosy satria Maria nitomany teo dia nahita anjely nilaza tamy hoe na raha vehivavy anao no mitomany tao pasana de hoe nisy nakatato nitombo fa tsy fantatra na metrahany azy. De nitodika izy nahita an Jesosy saingy tsy fantany ho Jesosy. De Jesosy niteny taminy hoe raha vehivavy nao na mitomany ianao. De naveriny fampianatra Jesosy de ozy hoe nisy nakatato ny tompoko ka tsy fantatra na metrahany azy. De niteny Jesosy hoe ry Maria. Sokafan'i Jesosy ny masom-panahiny de nafantatra an Jesosy izy ka laza hoe ry abony mpampianatra ao saika toraka taminy any aza manendry ahy fa tsy mbola niakatra tany amin'ray aho fa mandehana lazao amin'ny rahalahy sy Petera fa hoe miakatra ho any amin'Andriamanitra sy Andriamanitra reo ary ho any amin'raiko sy ny rainareo. De lasy Maria nilaza tamin'ny mpianatra rehetra saingy tsy ninondreo. Nisy olona roa lahy nisehon'i Jesosy de nilaza tamin'ny mpianatra koa fa mbola tsy ninondreo. Eto ary zao teto zany eto Mateo 7:20 andininy voalohany ka hatramin'ny 17 de zao lasa niverina ho any am-pasandray Maria Magdalena saingy niaraka amin'ny Maria anankiray. De nitantaraina teto ny zavatra niseho tamin'ny Fitsanganan'i Jesosy tamaty. Nisy anjely nidina avy any an-danitra nanakidimy vato mamirapiditra manjelatreritra mazava be de nahita an'izay ny mpiambina de natahotra de nikarapoka tona tahaka ny maty. Ary ny zavatra nitranga de le anjely nakidimy vato io zany niverina teo amin'ny fasana indray rehefa nandeha niverina teo Maria Magdalena sy le Maria anankiray. De nilaza hoe nahoana ny atao maty nitadiavanareo ny velona. Tsarovo ny teny zay tamin'ireo tamin'ny mbola nitsangana mbola niaraka taminareo. Fa mandehana lazao amin'ny mpianatra fa nitsangana tamaty izy satria le anjelina hoe fanto fa Jesosy avy any Nazareta zay nombona tany fijaliana no tadiavinareo. Zay ny voalazany ato. Vatitsika nge ny 5 sy ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy mana hoe ary ny anjely namaly ka nilaza tamin'ny raha vehivavy hoe aza matahotra ianareo fa fantatro fa Jesosy zay efa nomboana tamin'ny aso fijaliana no tadiavinareo.
tsy ato izy fifanitsangana araky zay no lazainy avika jereo fa atao no nandrian'ny tompo zay ny fanamborana de nanamany toizany anjely 17 manao hoe amin'ny anaran'i Jesôsy ary mandehana faingana ka lazao amin'ny mpianany fa efa nitsangana tamin'ny maty izy ary indro mialohanareo any Galily izy any no ahitanareo azy indro efa laza taminareo aho. Maria Magdalena efa nahita de nino lasa nitady an Jesôsy tany pasina araky ny teny anjely hoe fantatro fa Jesôsy no tadiavinareo satria de hitady an Jesôsy any tokoa Maria satria tany nahitany azy ka dia nandeha. Inona ny tohin'ny tantara vakitsika ny 19 ka hatramin'ny 10 Maty 7:20 ka hatramin'ny 10 aminaran'i Jesôsy de niala faingana tamin'ny fasana izy ireo sady natahotra no faly indrindra de niazakazaka nilaza tamin'ny mpianatra ary indro Jesôsy nifania taminy ka nanao hoe finaritra ary izy ireo nanatona dia nihazona ny tongony ka niankoko ateo anatreny de hoy Jesôsy taminy aza matahotra fa mandehana ka atsaovo mankany Galiliny rahalahiko fa any no hahitany ahy. Rehefa nandremy fanambarany anjely Maria Magdalena sy Maria anankiray de faly loatra sady natahotra niazakazaka ho any amin'ny mpianatra ndray de nilaza taminy raha niazakazaka ho any an-dalana ny teny ampandehanany reo de fanena tamin'i Jesôsy de Jesôsy ny teny hoe finaritra dia niakohako izy mirahavavy de niazona ny tongony. Eto zany ny ahitana fa zao efa avany an-danitra Jesôsy tsy afaka nikasika an Jesôsy mihitsy reo raha mbola tsy tany an-danitra Jesôsy fefa izy laza taminareo mandeha lazao amin'ny rahalahako fa miakatra ho any amin'ny raiky sindrainareo aho ary ho any amin'ny Andriamanitra sy Andriamanitra reo miakatra tany an-danitra izy ary nandehanany tany de zao nandroka ny Satana sady nilaza taminay fa nitsanga tamaty izy ndroana tany an-danitra Satana tsy pangantsika antsony tsisy mpepangatsony any fa mpisorona be amin'ny foloantsika zao no any an-danitra any ary dia zay ny lazay afaka niazona ny tongo Jesôsy izy mirahavavy de hoy Jesôsy hoe mandehana lazao amin'ny rahalahako mba ho any Galily fa any ahitany ahy. Mazava tsara eto ny andininy 7 ary indro Jesôsy nifanina taminy ka no hoe finaritra ary izy ireo nanatona dia nihazona ny tongony ka niankoko ateo anatreny. Manam-porofo fa tena tany efa avany an-dany Jesôsy ary rehefa nilaza tamin'ny mpianatra izy ireo tsy mbola nino ihany araka hitantsika tany amin'ny Marka fa efa Marka 12 efa niseho taminy zay vao nino. Marka 12 ny 9:13 misy teny toy zao le ola roa laza nilaza tsy nino amin'ny anaran'i Jesôsy ao taorin'izay Jesôsy de niseho taminy endrika ava taminy roalahy aminy zay nankany an-tsaha ary izy ireo nandeha ka nilaza tamin'ny namany fa na dia ireo aza tsy ninony koa. Vakitsika ny 14 ka hatramin'ny 15 aminaran'i Jesôsy rehefa avaky zany de niseho taminy raiky ambany 10 lahy Jesôsy raha nipetraka nihinana ireo ary izy nalometsiny azy noho ny tsy finoany sy ny hamafonofony satria tsy ninony ireo efa nahita azy rehefa nitsangana izy ary hoy izy taminy mandehana any am'izao tontolo nareo zero tsara eto ary hoy izy taminy mandehana any am'izao tontolo zao ianareo ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Hitantsika eto zany fa tsy nino mihitsy mpianatra raha tsy efa niseho Jesôsy ary hitantsika eny amin'ny tantara hafa fa zao lasa namoka nikasika an Jesôsy zao vao tena nino hoe tena izy maro satria niverony matoto azy solotsika Andriamanitra fa zao maro koa ny olo ankehitriny tsy mino hoe fitsanganan'ny maty tena velona Jesôsy afaka amonjy antsika manampy antsika fa samy Andriamanitra amintsika rehetra mbo tanteraka amintsika ny finonan Jesôsy lefa nitsangana tamaty ato tsy maty indrony tsy manakiry amin'ny tsofatitsina ka maafaka antsika amin'ny ota manandevo afaka antsika mifaratsina rehetra ary tonga antsika olom-baovao zanak'Andriamanitra araka ny ten'Andriamanitra hoe raha misy olo amin'ny Kristy de olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha ndreo tonga vaovao reo zany rehetra ny diavy amin'Andriamanitra araka mbolaza ny Korintiana 2:5 andininy 7 sy ny 20 tapam-voalohany.
ivavakytsika fa saorantsika Andriamanitra ny fanazavana. Saotranao zay Andriamanitra ny famindram-ponao, nisaotranao zay ny fanazavana ny amin'ny fitsanganan'i Jesôsy tamin'ny ary mba tonga na ino fa vela tokoa Jesôsy ary mana fahefananangana zay tsy amino azy ko amin'ny andro farany zay araka nambarany raha teo ary raha ny olona mino azy satria Jesôsy ihany mana fahefanananga zay maty de fa niteny izy hoe sy trano ny marary atsanganony maty de ovomboka voany de amin'ny ahy. Rehefa tianao koa Jesôsy ny anangana an'izay tianao velomina voninahitra Andriamanitra ary hofanonany ny fahavela tokoa anao de misaotra fa mbola manamarana zany ianao. Ho anao ny dera saotra ny voninahitra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesôsy Tompo, saotra Andriamanitra. Amen, alleluia. Veloma mandram-piaona manaraka indray amin'ny anaran'i Jesôsy. Amen.